Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Jesoa Kristy no tena Sabata. Io no lesona izay hoentina amintsika amin'ity vidéo manaraka ity. Efa nisy vidéo ihany natao anasana antsika mba ahazontsika bebe kokoa mahakasika ity lohahevitra ity. Tany alohany amin'ny hoe ny manaja Sabata ve izay olona mivavaka amin'ny andro alahady. Fanampam-panazavana zany izay hoentiko izao. Ka tsara tsika raha mijery an'izay vidéo izay aloha vao mijery an'ity vidéo ity. Na koa avy mijery an'ity vidéo ity dia mijery an'izay vidéo izay ahafahantsika mahazo ilay fanazavana feno. Somary hiditra amin'ny lafiny teolojia kokoa amin'ity fanazavana manaraka ity. Dia ny teny hevitry ny atao hoe Sabata. Ny hevitry ny teny hoe Sabata dia fitsaharana. Izany hoe Andriamanitra dia te hanome fitsaharana ny zanak'Israely. Ka ny fomba nazona manome izany fitsaharana izany dia izao nanokana andro anankiray izy izay nambarina atao lalàna sy didy mihitsy amin'ny hoe ny andro fafito dia aza manao ninina nareo fa hitsahatra ianareo. Azahoanareo fitsaharana dia tsy manao ninina mihitsy ianareo. Tsy zavatra azonareo atao ny zao fa izao ihany no azonareo atao. Izany hoe ezaka ataon'olombelona izay ny lalàna, asan'olombelona, ezaka ataon'olombelona no azahoana fitsaharana. Izay zany raha ny testameta taloha ny jerevana. Fa rehefa tonga ny testameta vaovao dia hitantsika fa Jesoa mihitsy ny tena Sabata. Jesoa mihitsy ny tena Sabata. Ambarany aloha manao hoe izy no tompon'ny Sabata. Tompon'ny Sabata ny zanak'olona ho izy. Nambarany matetika izany. Fa ankoatran'izay koa dia ambarany Kolosianina hoe toko faharoa andininy fahinambin'ny folo Paoly manao hoe aza velosy tsara nareo ny amin'izao zao ny amin'ny Sabata. Fa aloka ny zavatra ho avy ireny fa ny tena ny dian'ny Kristy zany hoe aloka. Fa le vatan'iny aloka iny dia Kristy zany hoe Kristy mihitsy no tena Sabata fa aloka fotsiny le fitandremana taloha. Inona moa tika zany? Kristy mihitsy le tena fitsaharana. Fa le zavatra namena ny zanak'Israely taroa ireny dia aloka fotsiny ireny. Dia be dia be tsika mety teny manao hoe lalàna mandrakizay mihitsy anie ny fitandremana ny Sabata e. Tena marina izany ary tena lalàna mandrakizay. Fa izao tsy nandrava an'ilay lalàna mihitsy Jesoa Kristy Tompo fa nanatanteraka. Zany nambarany. So dia verinareo fa tonga handrava ao izy. Tsy handrava mihitsy fa hanatanteraka. Izaho mihitsy ny tena hanome ny tena fitsaharana ho an'ny olona. Ary zany nambarany manao hoe Mankanesa ty amiko. Izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanomenareo fitsaharana. Entony zioga ka mianaraniko fa malemy fanasady tsy miavona am-po dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo tokoa ianareo. Io le fitsaharana amin'ny Jesoa Kristy Tompo io ahoana ny azahoantsika azy? Tsy ezaka ataonao intsony, tsy asa ataon'olombelona intsony ny azahoana fitsaharana fa tena finoana. Finoana ny Jesoa Kristy Tompo dia mahazo fitsaharana ianao. Manantona azy ianao dia mahazo fitsaharana. Zany nambarany tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo toko 4:7 fa izay mino dia nahazo miditra amin'izany fitsaharana izany. Izay fitsaharan'Andriamanitra izany. Rehefa dinianao ny soratra masina dia mety hisy teny manao hoe Andriamanitra zany ve dia miova. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay maninona novainy. Tsy hoe nanova Andriamanitra fa nanavao ny famonjenantsika izy tao amin'ny Jesoa Kristy Tompo. Taddio anie taloha rehefa manota ny olona inona ny atao? Mitondra biby atao sorona. Ary nambarany tenin'Andriamanitra koa hoe lalàna mandrakizay zany. Fa naninona rehefa tonga Jesoa Tompo dia niova le izy. Tsy nanao sorona intsony sika. Midika ve zany hoe niova Andriamanitra? Tsy niova Andriamanitra. Fa tao amin'ny Jesoa Kristy Tompo no tena fahatanterahan'ny fisoronana rehetra. Ka rehefa tonga le tena sorona tsy mila manao an'le fisoronana taloha intsony sika. Tsy manao fisoronana intsony sika fa efa tonga Jesoa Tompo le tena fisoronana. Dia izy no fisoronana izay tena hoe takin'Andriamanitra. Azahoan'ny olona rehetra ny tena famelan-keloka. Tsy mila biby intsony. Tsy ezaka ataonao intsony. Azahoanao famelan-keloka fa ampy ny asa-pisoronana izay nataon'i Jesoa teo ambony hazo fijaliana. Dia miova ve Andriamanitra amin'izany? Tsy miova izy fa nahatanteraka ny tena fisoronana tao amin'ny Jesoa Kristy Tompo. Raha azonao tsara zany dia azonao koa ny dikan'ny Sabata. Ny amin'ny hoe ilay fitsaharana izay nomena ny olona tamin'ny alalan'ny asa taloha. Rehefa tonga Jesoa Kristy Tompo tsy hoe nifohanan'Andriamanitra fa no avozin'Andriamanitra. No avozin'Andriamanitra ka tsy ny asa ataonao intsony ny azahoanao fitsaharana fa ny finoana ho an'i Jesoa Kristy. Rehefa mino an'i Jesoa Tompo ianao ka manantona azy dia omeny an'izany fitsaharana izany ianao. Vakio tsara ny Hebreo toko 4 fa misy tenin'Andriamanitra hoe anio. Anio izy izany fitsaharana izany. Afaka miditra amin'izany fitsaharan'Andriamanitra izany ianao androany.
tsy voatery hoe latsinainy na talata na lakamisy na sabotsy na lahady fa isan'andro san'andro afaka miditra amin'izany fitsaharan'Andriamanitra zany ianao. Ary zany ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebrea 4:1 aoka isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana izany. Aoka isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana izany. Zany any natonga amin'ny Paoly teny tamin'ny Kristianina aza vela isitsarana ny amin'izany sabata izany intsony. Aza vela isitsarana ny amin'izany intsony hoe zava-dehibe manao ao izany. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy, rehefa tonga ilay tena izy, ilay tena sabata, dia nanomboka teo tsy nanan-kery intsony. Ohatra ny didim-panjakana ihany io e. Rehefa misy ny didim-panjakana anankiray dia avaoziny ny didim-panjakana iny, tsy hoe ny foanana fa no hatsaraina no avaozina, dia ny dikan'izany ilay didim-panjakana vaovao indray manan-kery. Ilay didim-panjakana taloha zany efa tsy miasa intsony. Nisy fanavaozana nataon'i Jesosy Tompo ny amin'ny famonjenantsika be dia be izany, ary mila manan-keny izany tsika, fa tsy azontsika terena fotsiny hoe rehefa zao natao tamin'ny testamenta taloha dia tsy maintsy ataontsika izany amin'izao andro ankehitriny izao. Ary raha tena jerevanao ny testamenta taloha, izay rehetrarehetra manao raharaha amin'ny andro sabata tena atao maty. Nisy olona tratra nitsipona kitay tamin'ny andro sabata fa nitoraham-bato no vonoina mihitsy. Dia izany ve ny tiantsika hiainana, izany ve ny lalàna tiantsika hitondrana ny fiainantsika? Nefa Jesosy Tompo efa tonga nanafaka antsika tamin'ny ozony lalàna Jesosy Kristy Tompo. Mba tsy niezaka ataonao intsony, satria ny lalàna dia mahatonga ny abetsaka ny tsy fakatoavan-dalàna fotsiny, mahatonga antsika ho mpanoty eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny ny lalàna isan-karazany izay nitandremana tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa tonga Jesosy Tompo dia nanafaka antsika tamin'ny ozony lalàna izy. Ka niza na manao raharaha ianao na manao ino ianao amin'ny andro rehetrarehetra izay ataonao dia tsisy intsony izany. Fa ny sabata antsika dia Jesosy no tena fitsaharana ao antsika. Dia isan'andro san'andro ianao afaka miditra amin'izany fitsaharan'Andriamanitra izany. Tsy andro alahady koa fa isan'andro san'andro ny sabata antsika, satria Jesosy no tena sabata. Dia mirary soa antsika rehetra raha nahasoanao izay vidéo izay dia zarao, ary aseho j'aime ihany koa ty pejy Marka 16:15 fa mbola maro be ny vidéo kristianina ho hitanao ato. Dia samy ten'Andriamanitra.